Zary fanao mahazatra ny fikambanana eto amintsika ny manolotra fanomezana ho an'ireo zokiolona ny ankizy sahirana ihany koa ary ny fianakaviana sahirana rehefa vanim-potoanan'ny asaramanitra. Tsy diso anjara tamin'izany moa ny teny amin'ny commune ambanivohitra Tanjombato. Amin'izao fankalazana ny asaramanitra izao dia tsy nanadino ireo mpiarabelona amin'ny fikambanana ezaka ao amin'ny commune Tanjombato izay tarihin'ny filohany Rakotarsondrina. Natomboka tamin'ny famorana fobe izany izay naritra 3 andro ka sazalamisa 20 no natao famorana maimaimpoana. Ny 20 jona dia nizaran'izy ireo arindrina ny ankizy tena sahirana misy 570 ary zokiolona misy 300 kosa no nitoloran'ny fikambanana ezaka Sonombody akoho. Efa fanao ny fikambanana ezaka isan-taona moa ny hetsika fanampiana ireo sahirana tahak'izao ka nosafidiany mihitsy ny fetin'ny fahaleovantena hijerena manokana ireto tena marefo. Ankoatr'izany dia nanararoatra fotoana ihany koa ny fikambanana ezaka nanolora ny fanampiana ho an'ny mpampianatra firama ao amin'ny PP an-toerana araka ny fangatany nataony reto farany. Ponina ao anatin'ny commune ambanivohitra Tanjombato ihany moa no mandrafitra ny fikambanana ezaka izay tarihin'ny filohany Rakotarsondrina ary ny asa fanasoavana ny mpiarabelona aminy ao anatin'ny commune indrindra ireo sahirana ara-pivelomana no imasoan'izy ireo hatramin'ny fironana tamin'ny taona 2024.